Iangarana manokana kosa ireo tanora ny farany herinandro avy zao ho an'ireo izay hitsidika ireo trano eva maro ao anatin'ilay hetsika ara-barotra La Grande Braderie de Madagascar, tanterahana etsy Mahamasina ho maro tokoa ny fanentanana samihafa izay heverina fa haliana ny tanora. Omena sehatra ny tanora mandritra ireo roa andro farany isinihy La Grande Braderie de Madagascar, hetsika izay karakaray Madavision etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Aompana amin'ny fialam-boly tokoa ny izy Zoma sy Sabotsy. Anamarika ny farany herinandro araka izany ireo hetsika sy fanentanana maro samihafa. Ompiona ny tanora koa aty amin'ny hetsika toy izao ary tsy nataonay mpikarakara ambany zavatra fa dia eo amin'ny ity farany herinandro ity zany raha ny marimarina kokoa dia ny Zoma sy ny Sabotsy dia isy ny sehatra anankiray lehibe zany ahafahan'izy ireo milalao misy ny faninanana maro isan-karazany izay azahoana loka ary tsy ho diso anjara ireo tanora satria maro amin'ilay zavatra tena ankafizin'ny tanora amin'izao zany ny zavatra hitranga eo mihoatra fotsiny hoe ny resaka dia, ny resaka fananana misakafo sy ireo karazana kilalaon-tsaina maro isan-karazany. Tsikaritra nandritra ireo 3 andro voalohany isinihy La Grande Braderie de Madagascar ny faharisian'ny mpitsidika izay eo am-panomanana ny fetin'ny Pasika amin'izao fotoana izao. Atao anatin'izay 3 andro izay raha manao famitinana tsotsotra dia azo lazaina fa tonga nanoana ny antso ireo olona marobe izay tonga taty amin'ny Grande Braderie de Madagascar ary tsy diso anjara izy ireo satria saika hita ny taty avokoa zany ireo karazana entana izay ahafahana mikarakara izany fetin'ny Pasika izany. Tsikaritra eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ireo entana tsara kalitao kanefa amidy amin'ny vinihy vidiny tena mirary tokoa. Efa mahatratra hatramin'ny 500 mahery tokoa ny fihenam-bidy eny amin'ireo trano eva sasatsasany.